Alady faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra fito amby folo amby roa arivo faly manolotra ny araba topo kilasy topo vavy. Volinandro fahavaratra isika eto Madagasikara vokatray dia hitohy foana ny orana amin'ny faritra maro. Mahakasika ilay andian-drahoana izay aramasy kosa dia any amin'ny 710 kilometatra. Atsinanan'ny Kapa Masoala no misy ny fohibeny amin'izao fotoana izao ary vinavinaina hitomby hery izy ity amin'ny fiandohan'ny taona. Dia izay no mikasika azy fa toy izao manaraka izao ny toetrany ny andro no vinavinaina ao amin'ny rapitsy voalohan'ny volana janoary 12 amby roa arivo. Ho amin'ny maraina dia andrahoana na andrahoana vitsy ny andro manerana ny Madagasikara iray manontolo fa arahana orana malefaka izany ny aty amin'ny faritra Sava ary arahana orana somary matevitevina ny amin'ny faritra avaratra andrefana sy avoany atsinanan'ny nosy iray manontolo iny. Ho amin'ny rapitsy tolakandro dia anoram-baratra avokoa manerana ny nositsika afa-tsy ny amin'ny morontsiraka avoany andrefana sy ny faritra atsimo andrefana ary atsimo atsinanany no ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Tsy dia misy fihetsehany firy ny mari-panana tombatombanana ao amin'ny rapitso tontolo andro. Ho amin'ny maraina izao dia 17 degré celsius ny aty amin'ny faritry ny avoatany. Ny amin'ny rapitso tolakandro kosa ny mari-pana voatombatombana dia any Antsohiny ambony indrindra 5 degré. Ny atotany 20 hatramin'ny 17 degré ary ny morontsiraka atsinana sy andrefana eo anelanelany 20 hatramin'ny 13 degré celsius. Raha mikasany hiampita ranomasina ianao dia andrahoana ny andro amin'ny rapitso faritry Bangkok sy Johannesburg. Arahana orana malefaka dia malefaka izany any Paris. Ny faritry Milan dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary ny Baray ny mari-pana ambany indrindra voatombatombana any. Ifandimby ihany koa ny rahona sy masoandro any Comore. Anoram-baratra ny Seychelles anorana tarivorana mety arakotrika faritry Maurice sy La Réunion. Dia ity topo kilasy topo vavy mazava ho avy ny fandaharana farany amin'ny meteo amin'ity taona ity mirary ianao hanao fety sambatra izay ary anao ny fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.